dia faly miarabantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao manaraka an'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy Tompo. Izay ny teny nambarany. Rehefa niresaka tamin'ny mpianatra izy amin'Jaona 4:12 dia nilaza izy hoe aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra, minoa aiko. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha anamboatra fitoerana rereo, ary rehefa vita ny toerana izay nomanoko anareo dia ho avy indray aka anareo, ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Teny marina izany, ary mahatoky ny Tompo amin'izay teny izay lazainy. Rehefa nilaza izy fa hiverina tokoa izy. Amin'ny asan'ny apôstôly mametraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ho vavolombelona isika izay nandray azy, azo hery noho ny fanahy masina izay milatsaka, ary ho vavolombelona Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farantany. Any amin'ny faraparan'ny filazantsara, any amin'ny Lioka dia voalaza hoe iny Jesosy izay nankarina iny mbola ho avy indray. Hitanareo tahaka ny nampiakarana azy, hiverina indray izy, ary rehefa hiverina izy aka ilay fiangonana masina, madio, be voninahitra, tsisy petipetina, tsisy fiketronana, fiangonana tsy manatsiny. Ny atonga an'izay fiangonana be voninahitra sy tsy manatsiny izay dia ny tenin'Andriamanitra no manasa, ny teny no manadio, ny teny no manamasina, ary ny teny no manafaka. Mampiomana antsika tsirairay avy mba tena ho vonona amin'izany fiverenan'ilay mpamonjy zany Yehoshua Hamasia, ho vonona ny amin'izany fiverenan'ny Yehoshua zany, fa fotoana lehibe zany, ary matoa izy tsy mbola miverina amin'izao fotoana izao, ary matoa mbola mahazo an'izao teny izao sika, dia tia ny ho isan'ilay fiangonana iara-iakatra aminy rehefa ho avy eny amin'ny rano lanitra izy. Petera dia nilaza taminy hoe akany amin'iza moa zahay fa ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jaona 4:9 dia hozy izy hoe Tompo, akany amin'iza moa zahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, ary izahay mino ka mahalala fa ianao no lay masin'Andriamanitra. Ao amin'ny Tompo ihany, ao amin'ilay mpamonjy tokana, izy irery no manome fiainana mandrakizay. Na be ny ady, be ny fanenjehana, be ny fitsapana, be ny fisedrana, tsy mampaninona izany, ary tsy maintsy isy izany. Efa nilazan'izany raha teo izy. Mamitaka anao izay mandray ny teny izay raha hiteny hoe ilamina be ny fiainanao, tsy hisy olana intsony ny fiainanao, tena irindra daholo ny zavatra rehetra, mamitaka izay raha izany, satria tsy araka ny Baiboly. Fa isika rehefa nandeha, voalaza mihitsy ao amin'ny Jaona voalohany ao hoe izay rehetrarehetra manaraka azy, mino azy dia tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany ihany koa. Any amin'ny Jaona voalohany 2:2 any izay raha tsy diso ahako. Dia be ny ady, be ny fitsapana, be ny fanenjehana, ary izy mihitsy ny teny hoe eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana fa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Zany hoe ny fandresena efa azo antoka satria efa nitsangana tamin'ny maty izy, velona mandrakizay, ary manome fandresena ho antsika tsirairay avy ihany koa. Androany ny teny zarena antsika dia hoe manafaka tsy ho andevo izy, manafaka tsy ho andevo izy. Jaona 4:9 no raisitsika. Jaona 4:9 dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. 4:10 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevo ny ota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Ty teny ity teny fampianarana, teny fampaherezana, teny fanafahana ihany koa ho antsika tsirairay avy. Ny antony nahatongavan'ny Tompo teto an-tany Yehoshua Hamasia dia ny hahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana, ny hahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana. Matio 1:1-20 Matio 1:1-20 dia hozy izy hoe hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, Jehovah no mpamonjy, fa izy no anafaka ny olona
ho afaka amin'ny fahotany. Izy anafaka ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ny voalohany indrindra natongavany Jesosy mpamonjy teto tany dia ny atonga antsika ho afaka amin'ny fahotana. Satria nahoana? Mpanota ny olona rehetra, tsisy marina na dia iray aza, ary tsy efa samy efa nanota izy rehetra ozy ka tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Andevo ny ota tsirairay avy, na izy na izy, na avy aiza izy na avy aiza. Rehefa olombelona ka teraka tonga teto tany, na inona ataony na inona tsy ataony, vao teraka mihitsy izy dia nandova ota ary andevo ny fahotana. Rehefa avy eo andevo ny fahotana, manaraka daholo ny zavatra rehetrarehetra manandevo azy. Amin'ity androany ity tenin'Andriamanitra milaza fa tonga izy anafaka amin'ny fahotana, tonga izy anafaka tsy ho andevo, manafaka ny olona tsy ho andevo izy, manafaka izay rehetrarehetra condamné izy ary tsy mikondamné nizana izy. Ny atao hoe condamné dia voaozana, voaheloka ho amin'ny zavatra anankiray, condamné à mort, condamné amin'ny aretina, condamné amin'ny fahotana. Zany hoe voaozana, voafatotra, voageja amin'ity androany ity ny teny omenantsika, teny mpanafahana. Satria ilay teny tonga nofo nonona tamintsika, manome fanafahana, fiainana be dia be. Ilay teny tonga nofo Yehosoa mpamonjy, ilay teny tonga nofo manome fahafahana, famonjena ho antsika androany. Inona ny manandevo antsika tsirairay avy? Inona ny manandevo anao? Ho avy izy, tonga izy, androany ny fanafahana anao, androany ny famonjena anao, androany ny fanomezana anao fiainana mandrakizay noho ny teniny izay omeny. Voalaza teo tamin'ny Petera teo hoe, Jaona 2:4 teo hoe ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Be da be ny zavatra manandevo ny olona, be da be ny zavatra mamatotra ny olona, be da be ny zavatra mangeja ny olona. Ary ianao izay manaraka an'izao teny izao, ao anatin'izany androany ianao mitady fanafahana, mitady fitsarana, mitady fiadanana, mitady filaminana. Androany teny tonga aminao, teny fiainana, teny ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo, ilay nandresy ny fahafatesana, velona mandrakizay. Raiso amin'ny finoana zany teny zany, mitondra fanafahana, mitondra fiainana, mitondra fiainana ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy. Luka 5:20 dia izao ny voasoratra: efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha fantatrao fa very ianao ho anao zao teny zao, hitady sy hamonjy ny very. Izy tonga hitady, izy tonga hamonjy, hamonjy ho afaka amin'ny fahotana. Zany hoe hamonjy ho afaka amin'ny fahafatesana, satria ny fahafatesana no tambon'ny ota. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Any amin'ny Luka 5:5, Luka 5:5 dia misy ihany koa teny raisitsika izay teny izay. Luka 5:5 andininy faraika amin'ny telopolo, Luka 5:5 andininy faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo dia izao ny voalaza: ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Amin'ity androany ity ho antsika tsirairay avy izay mandray izao teny izao, mahatsiaro fa very, mahatsiaro fa mpanota, mahatsiaro fa marary ho anao izao teny izao. Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, tsy ny salama mila mpanao fanafody, tsy ny salama, tsy ny finaritra no mila dokotera, fa ny marary. Tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ilay mpamonjy tonga teto ambonin'ny tany, fantany fa very ahako, fantany fa marary ahako, fantany fa mila fanasitranana ahako, fantany fa mpanota ahako. Tonga izy hamonjy, tsy manameloka izy, tsy mandatsy izy, tsy manozina izy, tsy mamono izy, fa tonga izy hanome fiainana, fiainana be dia be ary maimaim-poana zany. Raisitsika ihany koa ny teny voalaza ao amin'ny Jaona 1:7-9. Jaona 1:7-9. Be da be ny teny ho raisitsika satria mahasoa ny teny fiainana, ny teny manamasina, teny mamelombelona, teny manazava, teny mitondra fiainana. Dia omentsika tsika tsirairay avy zany teny zany hanome fiainana. Jaona 1:7-9. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Izao no nisehoany ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ho fantatrareo ny marina, marina hanafaka anareo. Tsy ny religion
fomba fivavahana na inona anarany na inona anarany, tsy ny resaka dénomination antoko-pivavahana, tsy ny resaka olona manana titre pasteur, mpitory filazantsara, mpampianatra, evangelista, apôstôly, mpaminany sy zay mety titre hafa no mitondra famonjena no anafaka ny asan'ny maizina. Tsy mitondra fiainana fa mitondra fiainana ary namotika ny asan'ny maizina Yehoshua Hamasia. Izy no tonga amonjy anome fiainana be dia be, amotika ny fahotana. Zay ny antony atongavana, zay ny mission teto tany. Ny antoko-pivavahana dia mamatotra antsika amin'ny fomba pivavahana. Ny antoko-pivavahana dia mangeja antsika amin'ny lalàna, tsy maintsy an'izao, tsy maintsy nyty, tsy maintsy rehetrarehetra, misy ezaka takina aminao azonao ny famonjena. Ny antoko-pivavahana dia mangeja anao amin'ny resaka fahafolo-karena, amin'ny resaka rakitra, amin'ny resaka adidy, amin'ny resaka vola, mba hampilamina ny sainao, mba hampitony anao, anananao toko hoe azonao ny famonjena satria nandoha zany rehetra zany. Tsia fa diso-kevitra zany, tsy zany ny famonjena, tsy zany no atonga ny famonjena, ary tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra zany, tsy ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany, fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Yehoshua Hamasia namonjy, izy no mpamonjy, izy no manafaka amin'ny fahotana ary manome fiainana ho an'ny olona tsirairay avy, maimpoana, tsy voavidim-bola, tsy voavidim-bola, tsy voavidim-bola mikarena. Amin'ity androany ity manafaka izy, averiko ihany, manafaka izy, mamotsitra ny eloko ny tsirairay avy izy, mamotsitra ny eloko ny tsirairay avy izy, manafaka zay condamné izy androany, zay rehetrarehetra voaozana, zay rehetrarehetra voageja, na voagejany fahotana, voagejany fahazaran-dratsy, voagejany olombelona, voagejany siansa, voagejany fahotana, voagejany aretina. Amin'ity androany ity tonga izy anome fiainana, ary anome fiainana be dia be. Nahoana? Satria zay ny iraka nomena azy. Raisika indray tenin'Andriamanitra, Luka 4:4. Luka 4:4, andiny fa 7. Ny fanahin'i Jehova tompo, ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory teny somafaly ho an'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana ho an'ny mpifatotra izy. Ianao malahelo androany, tondra teny somafaly ho anao izy, dia ilaza fa afaka ianao, ilaza fa voavela ny elokao, ilaza fa tonga izy anome fiainana be dia be, ary tonga izy amotika ny asan'ny maizina, tsy anakery aminao intsony. Hitondra teny fandefasana ho amin'ny fatotra zay mamatotra anao rehetra androany, na inona anarany, na inona anarany, ambony noho ny anarana rehetra ny anarany Yehoshua, ambony noho ny anarana rehetra zany anarany zany, raha inonao zany, raha raisinao zany, raha atsonao zany anarany zany, zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vojeny, dia anafaka anao izy, anamaivana anao izy, anome fiainanao anao izy. Naniraka hitory fandefasana mpifatotra sy fampahiratana amin'ny jamba ny fahotana, jamba ny vola, jamba ny fitiavatena, jamba ny aretina, jamba ny fomba pivavahana, jamba ny religion. Amin'ity androany ity izy ilay fahazavana, anome fahazavana ho antsika tsirairay avy, anafaka ny ampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Luka 4:4, andiny fa 7 sy ny 9. Satria nahoana? Izy ihany mahavita an'izany. Tsy misy olona hafa nandresan'ny fahafatesana, tsy misy olona hafa nandresan'ny fahafatesana, tsy misy olona hafa nitsangana tamin'ny maty ary tsy maty intsony afa-tsy ny anarany Yehoshua ihany, afa-tsy Yehoshua ihany. Izy irery no nitsangana tamin'ny maty ary tsy maty intsony, velona mandrak'izay, manana ny fahefana sy ny hery rehetra ambony noho ny anarana rehetra, ary zany manafaka anao amin'ity androany ity. Voalaza ny rehefa nanao ny mission teto tany izy, dia voalaza hoe satria nanositra izy ozy, zay le fanosorana zay le fanahy zay ny ao anatiny, nitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra, nitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra. Dia zay natonga azy mamita ny famonjena. Maro ny olona condamné, voaheloka, voageja, voafatotra ao amin'ny baiboly fanafahany. Anisan'izany raha raisitsika vetivety ao amin'ny Jaona 4:9, ilay vehivavy ahazo ola-tanana ny zangazanga. Raisitsika kely zay, Jaona 4:9, andininy fa Jaona 4:9, fotsiny jeretsika tsara zay. Jaona 4:9, andininy 1 ka hatramin'ny 1:10. Tsy ovakitsika le teny fa anisan'ny condamné io olona io. Raha ny lalàn'ny Mosesy ozy, tonga ny Jiosy dia nitondra azy teo amin'ny Jesosy, dia ozy hoe tratra ny jangajanga ity vehivavy ity. Ary raha ny lalàn'ny Mosesy dia mendrika nofaty ny hotoram-bato.
fa rehefa tonga teo amin'ilay mpamonjy, rehefa tonga teo amin'ny Yehosoa dia ozy izy hoe zay tsy nanota taminareo aoka hitorabato azy voalohany, tsisy sanetsika ny Jiosy, dia lasa nandeha zay le hoe fialan'ny Jiosy miala zokony arakara jokony dia niala tsikelikely teo. Dia hoy Jesosy Tompo hoe lasa iza daholo le nanameloka anareo, lasa iza daholo le nanameloka anao teo izy, lasa iza daholo. Dia ozy izy hoe za koa ozy izy tsy manameloka anao, fa amin'izao sisy zao aza manota intsony. Jaona toko favalo andininy fafito, Jaona toko favalo andininy fafito, ary Jaona toko favalo andininy fafito. Dia ozy izy hoe andininy faraika ambe folo. Dia ozy izy hoe tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy izao koa tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy zao aza manota intsony. Tsy manameloka ny tompo, tsy manameloka ny tompo, tsy condamné ny tompo. Manarak'izay nisy ihany koa le jolahy teo amin'ny hazo fijaliana, Lioka toko fa 7 Lioka toko fa 7 andininy fa 70 ka hatramin'ny fa 7 dia zao ny voasoratra ao. Lioka toko fa 7 andininy fa 70 hatramin'ny fa 7. Ary rehefa niteny zany izy, Lioka toko fa zavady 7 andininy fa 70. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra, na dia izao samy voaheloko izao aza, samy voaheloka ozy izy, ary marina ny anamelohana antsika, marina ny anamelohana antsika ozy le jolahy teo amin'ny hazo fijaliana le anankiray, ary satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa, na dia ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy nety na dia kely akory aza. Le jolahy teo amin'ny hazo fijaliana anankiray no nilazan'izany, nilazainy mihitsy hoe marina ozy izy ny anamelohana antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Dia hoy izy Jesosy eo, tsaroy ao rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio ny aonanao amiko any am-paradisa. Zany le Andriamanitra fitiavana, tsy manameloka, fa rehefa nibebaka ny olona, rehefa niaiky ny fahotany ny olona, dia hoy izy hoe aza manota intsony. Zay koa nefa ny fepetra, tsy hoe tsy manameloka izy dia mbola andeha hanaonao foana ihany, fa rehefa nanafaka an'ilay vehivavy njagajaga izy hoe aza manota intsony. Rehefa niteny tamin'ilay teo amin'ny Jaona toko fa 5 nisy an'ilay narary efo hoantonany maro ihany koa, dia hoy Jesosy hoe aza manota intsony ozy, sao dia mbola azo anao ny ratsiratsy kokoa noho izao. Tonga Jesosy hanafaka, tonga Jesosy hamonjy antsika tsirairay avy. Voakezan'ny fahotany ianao, tonga izy hanafaka. Voakezan'ny tahotra ianao, tonga izy hanafaka. Voakezan'ny aretina ianao, na inona aretinao, aretina andoto sitrana, cancer, ny anaran'i Jesosy hamono ny cancer, canceran'ny fo, canceran'ny vavony, canceran'ny tsinay, canceran'ny avokavoka, manasitrany Jesosy. Kyste ovarienne, manasitrany Jesosy. Resaka tension artérielle, manasitrany Jesosy. Resaka fahamombana, manafaka anao fangejana zany izy, miteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mananjanaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Resaka tahotra ny amin'ny ho avy, tahotra fa matahotra amin'ny alina tsy mahita tory, amin'ity androany ity tonga ny tompo hanafaka hanome fiainana be dia be, tsy manameloka izy, tsy mandatsy izy, tonga ny famonjena, manafaka anao amin'ny aretina izy. Diakapoka taminy nazona fanasitranana, Isaia toko fa 3:15, ny diakapoka taminy no nazona fanasitranana, fa tsy hoe ny fahafolo-karena nazona fanasitranana, tsy hoe ny rakitra nazona fanasitranana, tsy hoe ny fandehanana any amin'ny trano fivavahana no nazona fanasitranana, tsy hoe ny fanaovana didy amanandraikitra nazona fanasitranana, tsy misy an'izany, fa ny nazona fanasitranana diakapoka taminy nazona fanasitranana. Halleloja. Na tonga atsika afaka dia ny rany Jesosy nanadio, manamasina, manamarina. Na tonga atsika ho afaka dia ny hazo fijaliana. Kolosianina toko 2 dia milaza hoe ny vonono ny soratana ny didy zay nisy fampiangana ary naseho miariary teo amin'ny hazo fijaliana ny fandresena. Amin'ny androany koa Jesosy manafaka. Na tonga atsika ho afaka ihany koa dia ny lalàny ny fanahanaina. Jaona toko
Romanina 9:8 ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana intsony an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy dia izay mandeha araka ny fanahy fa ny lalàn'ny fanahanaina no nanafaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana tsy lalàna ho anao tsony ny mandainga tsy lalàna ho anao tsony ny mifoka sikara no misotro toka tsy lalàna ho anao tsony ny mangalatra tsy lalàna ho anao tsony zany rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao fa lalàn'ny fanahanaina no manafaka anao. Jaonina 9:8 Romanina 9:8 dia milaza koa hoe iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty ary nitsangana tamin'ny maty ary mifona ho antsika zany ny famarinana amin'ny teny ho antsika tsirairay avy androany teny ho antsika tsirairay avy androany ny aretina tsy azo tranona sy tranon Jesosy zany ianao milaza voageja tsy afaka tsony manafaka anao Jesosy ianao milaza fa maty manome fiainana ho anao Yehoshua Hamasia ho azy ny dera ho azy ny voninahitra ho azy ny fanjakana mandrakizay. Halleloia.